atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Araha bari reny masina niteraka ilay mpanjaka mpifehy ny tany aman-danitra mandrakizay amin'ny fofeny fitiavana no iarabagnantsika jiaby izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mamitambatra atsika ho iray sady onjam-peo mitady mandrakariva ny anitatra ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eo ave jiaby tratran'izao fety fankalazagna ny Masina Maria renin'Andriamanitra izao na ny voalohan'ny volana janoary amin'ity taona 2024 ity. Faly miarabantsika jiaby tratran'izao taom-baovao izao koa amin'izao voalohan'ny volana janoary fankalazagna ny Masina Maria renin'Andriamanitra izao dia toloran'ny eglizy loha hevitra isika ny hoe renin'Andriamanitra sy mpanjakavavy ny fiadanana i Masina Maria. Ndeo renesitsika irevaka teny masina tolotry ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, boky fanisana. Tamin'izany andro izany dia niteny tamin'i Moïse ny tompo nanao hoe, mitenena amin'ny Arona sy ny zanany hoe, hitsodrano ny zanak'Israely ianareo dia hanao aminy hoe, hitay ianao sy hiaro-anao aneny tompo, hampamirapiratra ny tavany aminao sy hamindra fo aminao aneny tompo, hanandratra ny tavany aminao sy hanome fiadanana anao aneny tompo. Dia izany no hametrahany ny anarako amin'ny zanak'Israely, ary zaho hitahy azy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ny Andriamanitra.
tegane ivelany anaranao aukifalisianzaripirene satokuni fa ianao de mitsara ziretireny aradarini Anareu selapitatalu de manzara dakisa awamili Kristi Anareu selapitatalu de manzara dakisa awamili Kristi Tukuni nivawokale chengane idera jamanito nivawokale chengane idera nanaranamu fanitani bulena timinsiza timamukacha andemani tamam andemani tikyamitimina Enganilka itiminantika tanandemanita Kaumasina yerani vazata minenarani Uninalitane wanira nalefanizanani Senumenya na swabangati Kianu ifitiavani Nanareu Vitatalu de manzara dakisa awamili Kristi Yanareu sela vitatalu de manzara dakisa awamili Kristi Vaky teny masigny faroe taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Galasia. Ry kristianina havana, rehefa feno ny andro, dia niran'Andriamanitra ny zanany, nateraky ny vehivavy, sy nateraka teo ambanin'ny lalàna, mba hanafaka izay teo ambanin'ny lalàna, sy andraisantsika ny fananganan-janaka. Ary no ny mahazanaka nareo, dia niran'Andriamanitra ho ao anatin'ny fonareo ny fanahin'ny zanany, ka miantso hoe Aba ray. Koa tsy mpanompo intsony ary ianareo fa zanaka, ary rehefa zanaka dia mpandova koa no ny ataony Andriamanitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny e Andriamanitra. Alleluia, alleluia, oya ye, resina teny Janahary ea, akatavina teny Janahary ea. Pateni masigny sy mahery alleluia ya ya Alleluia Alleluia Oya ye resine ten Janahary Akatavine ten Janahary Pateni masigny sy mahery alleluia ya Ombatsika mianakavy aneny Tompo ho tanteraka tokony izany. Evanjely masigny nisoratany masinda Luka. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'izany andro zany, nandeha enga nankany Betlehema ny mpiandrondry, ka nahitany Maria sy Joseph ary zazakely mandry eo amin'ny fihinanam-bilo. Ary efa nahita izy ireo, dia nampily ny teny nolazainy tamin'izany rehetra izany mahakasiky ny zaza. Ary zay rehetra nandre, dia gaga avokoa tamin'izay nolazainy mpiandrondry taminy. Fa i Maria kosa nitadidy izany zavatra rehetra izany, ka nieritreritra azy tao ampony. Ary nody ny mpiandrondry nidera sy nankalazan'Andriamanitra noho ny zavatra rehetra regniny sy hitany, araka zay nolazainy taminy. Ary efa afaka valohany andro ka hofrana ny zaza, dia natao hoe Jesosy no agnarany, araka ilay nataony anjely fony tsy mbola nitorotorony natao an-kibo i Jesosy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.
ry kristianina havana ary isika olo raika jiaby mitandre izao fampianarana izao, ankafaliana sy ankaravona no iarabako antsika mianakavy. Ny anolorako ny firarisoa mitafotafo amintsika rehetra amin'izao andro voalohan'ny volana janoary, mampiditra asika amin'ny taom-baovao izao dia ny taona 2024 ho taom-pasoavana, ho taonjina hitondra fiadanana, hafaliana sy fahasoavana ho antsika jiaby any ity taona vaovao idoavitsika ity. Manana hakony manokana ny fiarabana sy ny firarisoa rahatsika manao amin'ity taom-baovao ity, satria tsy misy miafina amin'ny tsirairay. Ny amafy ny adi-piainana ary ny adi-piainana netrehina tamin'iny taona lasa iny, ka mendrika sy rariny tokoa raha mifampiarahaba isika mifanolotra firarisoa mangataka ny sodranon'Andriamanitra. Bonne et sainte année 2022 isika jiaby. Inona ary ny ataotsika mba ho taona masina sy taom-pasoavana ity 2022 idiavitsika ity. Ny valiteny dia avy amin'ny tenin'Andriamanitra, fa indrindra moa amin'izao 1er janvier izao, raha misokatra tokoa ny fosika ka mandray an'Andriamanitra hoe ho anivo ny fiainantsika, ary izy tokoa no ivo ny fiainantsika manontolo, dia izy ilay mpanjaka ny fiadanana no ameno fiadanana ho ansika, ka afaka mandray sy mizara ny hafaliana amin'ireo manodidina ansikasika. Izay tokoa ry kristianina havana, arakaraka ny fisokafan'ny fiainantsika amin'Andriamanitra no asara ny fiainantsika. Fa raha sanatria sy misy toerana eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra, na ny marimarina koa sy mahita ny toerana sahaza azy Andriamanitra, dia ikorontana lava ny fiainantsika. Ary dia milaza miara-mahita isika raha mijery ny zavatra henantsika ankehitriny, ary nahatonga asika ilaza hoe korontana virus. Mba nampesika ary ahay anokatra ny fosika ka mandray an'Andriamanitra, dia atolotra ny eglizy araka ny voalazako teo amin'izao voalohan'ny taona zao, ka iarahasika mankalaza fety lehibe hoentsika amakivaky ny taona, ary izy iaraka hivavaka amintsika mba hirosaka amintsika tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia tsy inona izany fa amin'izao voalohan'ny taona izao dia asain'ny eglizy sika ankalazan'ny Masin'ny Maria, renin'Andriamanitra, mpanjaka vavy ny fiadanana. Vokatry ny fampianarana konsily natao tany Efezy tamin'ny taonjato faefatra izao fankalazana manetriketrika rahantsika manao izao. Zay tokoa rehefa nandinika ny finoansika ireo aban'ny eglizy, ray aman-dreny ny eglizy namaritra ny fotopototry ny finoansika, ireo nanatrika ny konsily tany Efezy, tena sapa fa sady Andriamanitra no olombelona Jesoa. Ady hevitra lehibe io, satria ny sasany laza fa hoe sarisarin'Andriamanitra izy, ary ny sasany koa ny laza sarisarin'olombelona, ka ny faritany ny aban'ny eglizy, ary izay tokoa ny tena finoana, sady Andriamanitra no olombelona i Jesoa. Ka noho izay famaritana mazava izay dia sy mahagaga raha nolazaina fa renin'Andriamanitra i Masin'ny Maria. Tsy miova ny finoana hatramin'ny voalohany araka ny fanambaran'Andriamanitra sy nambaran'i Jesoa, fa io finoana io araka ny efa nolazaitsika, misy ny atao hoe finoana inona, lay fekempinoana zay ivelomantsika ny maha-kristianina katolika sika. Io lay lazaitsika hoe dogma na teny finoana, na ohatra amin'izany ny hoe ninoana hatramin'ny voalohany maharenin'Andriamanitra ny Masin'ny Maria, fa io konsily tao Efezy io no namaritra ny atao hoe Theotokos amin'ny teny grika, zay adika hoe renin'Andriamanitra. Ary misy ny finoana inoana ho isika, ary misy ny finoana ankalazainy eglizy Masin'ny Maria renin'Andriamanitra, ary zay
no tanterahisika ankehitriny, ary misy koa ny finoana iainana, ny fifamenoan'ireo zay izy anankitelo ireo sy azo sarana, ny finoana inona, ny finoana ankalazaina sy ny finoana iainana no ivelomasika ny maha-kristianina katolika isika. Zany hoe ndraindray mety ny finoana iainana no lasa aloha toy izay ny finoana inona, izay nefa sy milaza fa mevamevana izay finoana izay. Hitasika izany raha ohatra fosiny azy vonavy nankalaza ny Masiny Maria ny toritoronina sy azo keloka isika, ireny rehetra reny ny manambara fa miasa eo anivon'ny eglizy ary velona ny eglizy, ka io le lazaina amin'ny teny fransay hoe intelligence de la foi, zany hoe noho ny fisokafan'ny asan'ny fanahy masina ary eo ny fandalinana maro isan-karazany dia mivahatra mandrakariva ny finoana. Ary zay ny ilasika an'izao synôda izao mba hiaraka hivavaka isika, hiaraka andaliny finoana ary any amin'ny fianakaviana any isika ary mifampitrotra isika amin'izany. Vokatry ny fanomezan'ny fanahy masina izay araka ny voalazan'i Jesosy tamin'ny Piera, ny fanahy masina no nanambara izany taminao ary mbola nilaza azy Jesosy, mbola maro no ho azonareo, ho fantatrareo fa andefa ny fanahy masina anazava izany aminareo ao. Ka izay indrindra no iresika ary amin'izao taona vaovao anomboka zao mba ho samy fen'ny fanahy masina isika amakivaky an'ity taona vaovao ty, ka hivahatra amin'ny tena finoana, ka tonga sika olon-dehibe amin'ny finoana, ka amin'izay miara-dalana sika eglizy olo velomin'ny batemy, velomin'ny fanahy masina izay, ka miombona tokoa maha fianakaviana maha olo raika asika fratelli tutti, ary mandray atanana ny finoansika izay. Ary izay fandraisasika tanana izay no mahatonga sika iraina ho missionnaire ho tabernakla velona, sy hoe manova ny finoana ny eglizy, fa arakaraka izay lazaisika izay ny fahazahoana ny finoana no misy fivelarana bebe kokoa, ka hanampy isika hivelona ary hivahatra n'izay finoana izay, satria izay finoana izay rehefa iainana no raisina an-tanana, ary rehefa raisina an-tanana dia ahatonga sika ho fahazavana sy fanilo amin'ny manodidina sika. Azosika honina sara ary amin'izao ny antony anaovasika ny synôda, sy hoe anova ny finoana isika, fa hikasaka kosa rehefa mifampitrotra, rehefa mifampidinina, rehefa avy mifampitandre, rehefa mifampieno, mba hivahatra amin'ny finoana, ka ametraka torolalana mazava directoire pastoraly hanampy asika hivelona ny finoana, ka tonga sika araka ny voalaza teo olon-dehibe amin'ny finoana. Ny tanjona dia mba hanao départ vaovao, fengana vaovao sika, pentecote vaovao, taorinan'izay fetrehana ninkorontana virus zay sy afenina fa nanozongozona ny sampinoasika, araka ny fampianarana nataon'ny Papa sy Jesosy ny matory fa ny finoasika ny matory, ka izao synôda izao amoafoa ny finoana ao amin'isika, ka tonga sika ho eglizy miara-dalana, eglizy olona velomin'ny batemy miombona mandray atanana ka iraina ho tabernakla velona. Tsy rery isika amin'izany fa miaraka amin'ny Masiny Maria renin'Andriamanitra, renin'ny eglizy zay ankalazasika ny anyty, ary zay i Masiny Maria hatramin'ny voalohany niaritra ny mafy ny apôstôly taorinan'ny fizalian'ny Kristy, ary vohozongozona ny finoana. Fantatra sika ny niseho tamin'ny Piera, ny niseho tamin'ny Jodasy, tamin'ny mpianatra maro niara-ny vavaka tao amin'ny senakla izy ireo, niaraka ny fampidinika, ka nidina ny fanahy masina, ka afaka ny roso lalindalina kokoa, ary nizoro ho vavolombelona, ny raina
eran'izao tontolo zao ary isoran'Andriamanitra fa isika koa dia nandray izay afatra avy amin'ny apôstôly izay. Ka amin'izao voalohan'ny volana janoary zao araka ny voalaza sika teo dia atolotra ny eglizy hobanjinsika hodiniansika i Masiny Maria renin'Andriamanitra satria Andriamanitra i Jesosy sy ny maharenin'Andriamanitra any Masiny Maria zany ny voalohany fa i Jesosy zay zanak'Andriamanitra Andriamanitra olona faharoa amin'ny Trinité masina tonga olombelona ka noho i Jesosy izany dia ny reniny koa dia renin'Andriamanitra sy noho ny fahamendreny Masiny Maria fa noho i Jesosy zanak'Andriamanitra tonga olombelona ary Masiny Maria no reniny no natonga azy ho renin'Andriamanitra. Izany ny teny finoana, izany ny dogma izay nifaritana tany Efezy tamin'ny 4:500 i Masiny Maria renin'Andriamanitra no natolotra Jesosy teo am-potry ny Azozaliana tamin'ny Joany. Indro ny reninao i Joany no nisolo ansika rehetra tamin'izay ny eglizy no nandray any Masiny Maria ary ao anatin'ny eglizy Masiny Maria satria anisany voavonjy izy na dia tamin'ny fomba manokana azy satria i Masiny Maria no misantatra ny famonjena rehetrarehetra ho asika ka isika koa zany dia tonga zanak'Andriamanitra piraitapo amin'ny Jesosy noho ny izay famonjena noentin'ny Jesosy izay. Raha mandray any Masiny Maria ary sika dia mandray an'i Jesosy ary zay no nataon'ny Joany teo am-potry ny hazo fijaliana ary nitondra any Masiny Maria ka ny amin'izy hoy ny evanjely. Izay no antony anokanany eglizy fetin'ny Masiny Maria renin'Andriamanitra mba ho raisitsika aomposika i Masiny Maria amin'izao fanombohan'ny taona izao ka araka ny lazaisika teo am-pendohana raha mandray an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika dia andray ny hafaliana andray ny fiadanana na dia eo aza izay fahoriana sy sedra zay mety mitranga asika tratry ny fahotana na i Masiny Maria aza dia fantatra asika fa no terahy sabatra hoy i Simeona ny mifony ary dia izay isika rehetrarehetra ary i Jesosy no ny baby an'izany rehetra izany satria nizaly teo am-potitra ny hazo fijaliana izy. Ka raha miaraka amin'ny Masiny Maria isika dia andray an'i Jesosy ka andresiny rasy miaraka amin'ny Jesosy isika ary anapotika an'izay rasy mety andrendrika asika izay. Ka raha mamakivaky nyity taona vaovao ity isika dia raha miaraka amin'ny Jesosy entan'ny ny fanahy masina miaraka amin'ny Masiny Maria dia na dia ho maro aza ny rasy tady anapotika asika, anapotika ny tontolo io dia anarina ny fiainansika isika ary zay no ataosika amin'ny synode ary zay ny magenération mpanorina asika ka avy-taona anatanterahana an'izay tokoa izao fanombohan'ny taona izao sy afenina tokoa ry kristianina havana fa besaka ny rasy manapotika ny tontolo iainantsika, ny tontolo fiainansika io fiarahamonina sika io, ny tontolo mponoansika ka sy afahany sy ananasika fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra. Ka izay indrindra ry kristianina havana ndeha isika hiaraka ametraka ny fiainansika miaraka amin'ny Jesosy mba ho taranaka mpanorina tokoa isika ary atomboka sika amin'izao taona vaovao zao ny fanorenana an'izay tontolo izay hitalahosika ny sodran'Andriamanitra izay nofaritany vaky teny voalohany dia boky ny fanisana Andriamanitra ny androsaka ny sodraniny sy ny fahasoavany ho an'izay mianso ny anarany hoy ny mpanoratra ny boky ny fanisana. Ianso ny anarako eo amin'ny zanak'Israely izy ireo ary izao isodrano azy ireo. Rehefa mianso ny anaran'Andriamanitra tokoa isika dia mametraka an'Andriamanitra eo anivon'ny fiainansika ary izay no
fampianarana ny lazaisika teo am-piandohana ary Masiny Maria anampy asika amin'izany. Manantena arisika fa amin'izao fankalazana ny voalohan'ny taona zao miaraka amin'ny Masiny Maria renin'Andriamanitra dia samy andray misodrano mitafotafo avy amin'Andriamanitra isika. Miaraka amin'ny Masiny Maria tokoa isika no mitalao ny sodranon'Andriamanitra isika tsirairay ho an'ny fianakaviasika eglizy kely, mba eglizy kely miara-mivavaka mandalo mpinoana, ho an'ny tanànasika sy kiraikiraiky, ho an'ny eglizy fiombonana, ho an'ny eglizy fototra, ho an'ny eglizy iraka, ho an'ny secteur, ho an'ny diocèse amin'izao andro, amin'izao vanim-potoana anaovasika ny synody zao. Miara-mitalao isika ny sodranon'Andriamanitra ho an'ity tanindrazasika ity izay azo lazaina fa mandalo fotoa sarotra tokoa amin'izao fotoana izao. Izany koa no averimberin'ny Papa fa indrindra amin'ny resaka politika raha ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti isika rehetra no voanso amin'ny fandraisana anjara amin'ny politika hoy ny Papa. Ka ny politika tena izy dia ny fikatsahana ny fiolombonana, manambara sy mitady izay mahasoa ny tanàna, mahasoa ny mpiarabelona, ary ny politika tena lavorary hoy ny Papa dia ny politika mitondra amin'ny fahafoizana sy ny vanim-poana. Ka ny miala an'izay dia politika rasy hoy ny Papa, satria politika mikasaka ny tomboson'ny tena fosiny, ka raha ny tomboson'ny tena no katsaina dia manapotika ny hafa ianao. Ka izay indrindra amin'izao fanombohan'ny taona zao aoka ametraka politika lavorary araka ny fampianaran'ny Papa isika. Raha manatanteraka ny politika tena izy isika zay hoe le politika lavorary voalaza asika teo dia tena mitondra amin'ny fiadanana sy ny fandriampahalemana ary amin'ny fampandrosoana ny maholona sy ny olona manontolo, araka ny voalazan'ny Papa hoe la bonne politique au service de la paix. Izay nafarany tamin'ny andray fanombohan'ny taona izay. Ny politika marina tena izy dia amin'ny fitondrana amin'ny fanompona, amin'ny fitiavana, amin'ny fahafoizana, ka mitondra amin'ny fiadanana sy ny fandriampahalema. Mazava ny Papa, ny afatra ny Papa ao amin'ny encyclique Fratelli Tutti, olo raika sika ziaby, mpiray tampo avokoa isika ziaby. Azavain'ny Papa mazava amintsika ny atao hoe politika lavorary rafitinina izay dia ny fikasana ny soiombonana ho isika sy tanteraka izay fikasana ny soiombonana izay raha sy vonina mahafoy sy manompo. Ireto no hitondra amin'ny fampandrosoana maharitry lovanjafy, fampandrosoana mpivelatra ny maolona sy ny olona manontolo dia ny fahafoizana ny fanompoana. Engany samby izany ho fanamby sy velirano isika amin'izao taona vaovao 2024 izao, ka samy vonina hafoy sy hanompo isika rehetrarehetra, ka ifanasoa, ifampisimina, ikasaka ny soiombonana. Ny tenin'Andriamanitra androany izay andro ankalazana ny renin'Andriamanitra, renin'ilay mpanjaka ny fiadanana, dia mampianatra antsika koa ao amin'ny evanjely fa